Itomo aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra raikitsika sy Jesosy Kristy le efa maty, nefa indro velona manakizay manana ny fananaidiny fahafatesana sy ny fiainatsika. Amen. Ivavaka sika, velom-piderananao zay raha eo fa navelanao mihitsy ho fatiny zanakao mba hamelona anay izay maty noho ny fotana, ary natsanganao velona izy dia natao tafatsangana niaraka taminy koa zay ary nampidirinao amin'ny fanjakanao be voninahitra. Ataovy matsapy zany zay amin'ny fanarahana ianao satria efa velona ianao avelona koa zay. Dia miteneny andray ianao Jesosy fa mangetahetanao ny fanahinay, misaotra Jesosy teny tonganofo. Amen. Ny anjara mofonaina ho antsika amin'ity andro alakamisy 20 aprily 2024 ty gavana dia ny Korintiana voalohany 1:12 andiny voalohany ka hatramin'ny 1:10 mivaritra izao. Amin'ny anaran'i Jesosy, Korintiana voalohany 1:12 andiny voalohany ka hatramin'ny 1:10. Ary ampahafantariko anareo rahalahy ny filazantsara izay nitoriko taminareo sy ny raisinareo sady renanareo izay amin'jenanareo koa raha tananareo tsara ary izay teny nitoriko taminareo raha tsy niny foana ianareo. Fa natolotra anareo ho isan'ny zavatra voalohany indrindra dia noraisiko dia izao: Kristy maty no nifotantsika araka ny sokatra masina. Tena levina natsangana tamin'ny andro fahatelo araka ny sokatra masina. Arseko koa tamin'ny kefasy izy dia vao tamin'ny 12 koa. Rehefa afaka izany dia seny tamin'ny rahalahy Tsiomy 500 izy niakamamonireny dia mbola velona mandrakaketina fa ny sasany efa nitomandry. Rehefa afaka izany dia niseho tamin'ny Jakoba izy fa dia tamin'ny apôstôly rehetra. Ary faran'izy rehetra zao zay tsy tonga volana aza dia mba nisehony koa. Fa izao dia ambany lina amin'ny apôstôly ka tsy mendrika teo apôstôly satria efa nanentsika ny fiangonan'Andriamanitra aho. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra no natao izao ary tsy foana ny fahasoavan'izay ato amiko efa niasa fatratra mihoatran'izy rehetra aho, nefa tsy izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra no miara-miasa amiko. Koa na za na ry zareo dia akizany koa no fitorinay ary akizany koa no ninonareo. Masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Eto amin'ity lahatsoratra masin'ity ry havana dia miverimberina ny teny hoe fahasoavana. Tazana zany eo amin'ny 5:10 indroa izy ny eo dia miverina anay io ery amin'ny andininy 10 tapany farany. Mitelo miverina eo amin'io andininy io. Inona ny tinambara amin'izany ry havana? Paoly apôstôly dia anisan'ny nanenjika ny fiangonan'Andriamanitra. Kanefa rehefa tafahoana tamin'i Kristy izy na mifanena tamin'i Kristy dia neson'ny Kristy tao aminy zany faratsiany zany fakalana tao anatin'izany dia solony ny alehibe ny fitiavan'i Kristy. Ary zay le fahasoavana azon'ny Paoly apôstôly satria lazainy fa izy koa azy manisy hon'ny Kristy zay maty no nifotantsika ary tsy vitany hoe nisy hony ihany fa nitolorany Kristy ny fahasoavana. Ary zany fahasoavan'i Kristy zay noraisiny zany dia niara-niasa taminy ka navitany zava-dehibe mihoatra noho ny namany rehetra. Ry havana, amin'izao isin'ny valanaretina koronavirus zao manakatolotra antsika ny tompo dia nandreseny ny fahafatesana. Eny nitonany ny fotantsika, eny ny fonon'izy no mifahatsoantsika. Ary netiny teo amin'ny tena amin'ny masana koa ny aretintsika araka lazay misy ampaminany tondra ny aretintsika izy. Nga zany ihany fa nidiakapoka taminy nasitranantsika. Zany no alehiben'ny fitiavana zay nitiavana Andriamanitra antsika tao amin'ny Kristy. Ka tsy miady rery ianao raha miatrika an'io valanaretin'io zay mampikaikaiky atsika ary mampiekrika atsika fa miara-miatrika aminao an'io Jesosy.
izy ary efa nitonany io aretina Covid io teo amin'ny terany satria tsy tao milasa izy nanao an'izany fa amandaka kehitriny koa izy mahavita izany ary indrindra ao amin'ny avo rehetra zany le fahasoavana ataon'Andriamanitra amiko aminao fa amin'ity andro an'ity mba hiteny tahaka amin'ny Paoly apôstôly koa zasy ianao hoe fa ny fahasoavan'Andriamanitra no natoy izao koa anatrehan' izany aokontsika tsisy rery fa hitohako anatrehan'ny tompontsika araisitsika ilay filazantsara hoe Kristy maty no fotantsika tena levina nefa natsangan'Andriamanitra tamin'ny andro fahatelo raha vitany natsangan'Andriamanitra ihany fa napetraka Andriamanitra nandanitra ao amin'i Kristy tenao koa niara-maty tamin'i Kristy no mifotana niarana levina taminy no mifotana niarana tsangana taminy no fanamarinana antsika ary niarana sandratr'Andriamanitra miaraka amin'ny Kristy tsika ao amin'ilay fanjakana be voninahitra zany gavana no fahasoavana ataon'Andriamanitra amiko sy aminao satria ny famindram-po sy ny fahasoavana tonga tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy zany fahasoavany lehibe azoko sy azonao zao ary no andro mpakasitrahana zao no andro mpamonjena ka aza mianahana ntsony na misalasala ntsony fa raiso le zavatra nraisin'ny Paoly voalohany indrindra dininy zany Kristy maty no fotantsika Kristy nalevina Kristy nitsangana tamin'ny andro fahatelo ary nasangan'Andriamanitra io kavanana nraitsy to nga Kristy ihany no tiana ataony amin'izany fa izaso ianao koa dia tiany tahaka ny tiavana n'io zanany io satria nanaiko io zanany io misolo eloka tondra ny fotako tondra ny fotantsika ary ny fotanyity zao tontolo zao ty ka io anatrehan'izany aoka raisitsika zany fahasoavany dehibe zay tifosy sy ritra ao amin'i Kristy zany satria izy no voatenin'Andriamanitra oloha ny mpamonjena manak'izay ho an'izay manaraka azy arak'izay lazaina ao amin'ny epistily ho an'ny Hébreu zay mafisikonay amin'ity andron'ity manao hoe Hébreu 5:9 Hébreu 5:9 dia nianatra fanarahana tamin'izay foriana netiny Jesosy na dia zanaka azy 7 amin'ny 5 amin'ny Hébreu ary rehefa natao tanteraka izy dia tonga loharan'ny famonjena manak'izay ho an'izay rehetra manaraka azy koa manaraha amin'i Kristy aza mekeka foana meteza anaiky an'i Kristy io ny loanao ary ianao alaraka sy anaiky ho tariny amin'ny lalam-pandresena sy ny lalam-pahombiazana ary lalam-panavotana ary indrindra ho tariny ho tonga na amin'ilay lanitra vaovao sy tany vaovao zay lovany olony masina dia zany tokoa ane ny fiainako sy ny fiainanao ambara-piavin'ny Kristy ena ambony lanitra hazoto hitozo amin'ny fanarahana an'i Kristy ary tsy saraka aminy fa manaraka an'i Kristy atraizatraiza ary tsy avelan'i Kristy ary tsy tonga amin'ny lanitra vaovao tany vaovao ho setran'izany ry havana dia avozy mandrakariva amin'ny fanoloran-tenantsika avozy afaka ateritsika ty am-piangonana ny rakitra afaka ataontsika koa amin'ny mivola zay alefa amin'ny numéro telefona mivolany tahiry vola andeha mitandrina na isoa na koa teritsika atao am-piangonana satria isy vatanakitra ato asitsika nyrakitra sitsika nadidy oka toizantsika trano ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra ara-tsaintsika satria ny finoantsika dia tsy voafatotra ny finoantsika dia tsy voasakatsakana ary ny finoantsika dia mahery vaika ary ny finoantsika dia mandresy ny zava-tsarotra rehetra satria Kristy ny ele finoantsika zay nandresy ny fotantsika nandresy ny fahafatesana nandresy ny zavatra rehetra sady izaka teo ny tompo ny finoantsika sy mpanefasy amen dia raha sy misaotranao zay raha eo ny amin'izany teny mamy zay natolotra ao anay izany ka aza vela resitosiky ny zao zavatra sakatsakana amin'izay aty amin'ity zao tontolo zao ty zay faoko zay androso hatrany ary tsy emitra mihitsy fa raha memitra mantsy zay dia memitra makana amin'ny fahaverezana amin'ny lahatra zao dia ioman'izay ankalazanao sy saotranao ny amin'ny aladiny toeram-pamonjena zaza dia ny zazaka amboty zany zay tezaina
eny ambopotsy ampahiry zay tompo afoy ho an'ireny mpanompokelinao reny satria ahaka nataonay tamin'ireny kely madinika mihinanao reny no efa nataonay taminao koa dia ampianaro zay afoy iomana amin'ny fanoloana fanomezana maro samihafa zay efa tanisa sy nambara teo amin'ny vaovao-mpiangonana tamin'ny fotoan'androny teo anatrenao teto amin'ny toerana masina ity dia sitrakainy ary vavaka hoe rainay zay nandany masina neny naranao no tonga neny fanjakanao atao aneny sitraponao ity tany tahaka ny andany menay niny anina sahazo anay ary mamelany ekokay tahaka namelanay zay meloka taminay aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy manao fanjakana sinery amin'ny voninahitra manakizay amen ho tanterahany tompo amintsika ane zao tsodrano tononona amin'ny anaharaisana ka fanamasina izao ary Andriamanitra ny fiadanana zay nitonany Jesosy Kristy tompontsika mpiandrony lehibe hiala amin'ny maty mitona ny raha mifanekena manakizay izy ane tanteraka anareo amin'ny tsara rehetra anao sitrapony ka hiaso anatinareo zay kasitrahany masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ho azy ane voninahitra manakizay amen voninahitra ane ho an'Andriamanitra rery ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen.